ira fa fitako fitokolao zato dia voalohany sy faharoa fanay mpanazava ny anay zao iamananay rehefa mahipanazavanigariganizao irararana niteny tsara uratina ndreto izahay tobety onatrihanao ndray hoe amity fotoana ariva ity misafidy ny hipetraka eto an-tombotrao fidy ny anjaratsara jesosy aminay dia miteninao teny velona sy mahery mahafantatra ny aminay manontolo mitenena araka ny fombanao fa mangetetanao zahay sokafa ny fonay ny tamonaka hiasany teninao hovao ny fiainanay satria ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary toroteny dia avy amin'ny teninao Kristy dia misany anatin'ny fona indray amin'ny alalan'ny teninao ho tonga fiainanay amin'ny teninao amin'anao Jesosy amen. Dia arabaina ilay mahatratra ity taona fa 2024 ity tonga soa hamakivaky an'ity taona ity isika ary tsy isika rena koa na hamakivaky an'ity taona ity fa Jesosy no hitarika antsika hamakivaky an'ity taona ity tsy raha mety tanga izay malama hoe inona nisy eo amin'ity taona ity soa ihany fa tsisy riavana ary zay no mahatonga antsika togeto tsisy malady tsika no avy fa Jesosy no malady izany. Lohevitra izay nomena ifampiresantsika dia hoe mitombo amin'ny fiainam-pakatoavana mitombo amin'ny fiainam-pakatoavana mitombo amin'ny fiainam-pakatoavana ndao ny mba iarahana mamerina inona hoe ny lohevitra mitombo amin'ny fiainam-pakatoavana. Ny zavatra voalohany mila azotsika dia izao tsy misy amintsika afaka miteny hoe afaka makato zato isan-jato ny tenin'Andriamanitra raha miherintsika ihany veto tsy vitantsika miherintsika ny fakatoavantsika ny tenin'Andriamanitra satria ny antony dia izao tena mifanohitra ny sitrapontsika sy ny sitrapon'Andriamanitra mifanohitra. Matsiaro indray andro ilay niteny ny tompo tamin'ny mpianatra hoe mivavana reo inona nataon'ny mpianatra natory izy alorao le ao anaty andro re jaty hivavaka fa le nofontsika nefa tia atory mifanohitra ny zana fantatsika hoe tokony atao kanefa no mifanohitra amin'izay ndray no vitantsika satria tsy vitantsika raha ohatra zany ianao mietratra hoe ny herinao ny akatoavanao anio tsy possible tsy possible kanefa zany asotra mana teny rehefa resaka lalàna hoe rehefa diso amin'ny anankiray dia maninona
mety vitanao ny aza mijagajaga o vao mahita katikataka ianao dia ao mitsirohitra tika zany raha nyherintsika ihany zany ny hitombola fiainam-pakatoavana tsy vita mila manaiky mihitsy zany tsika hoe tsy vita vo mihety ny akatoanao azay tandrelazan'i Jesosy amintsika ianao lay miaiky fa kely ny herinao voafeitra ny azonao atao azay no mahazava-dehibe ry avako hoe tena Jesosy velonao anaty no miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fanahy masina no mitarika atsika ankatohany Andriamanitra satria tsarovy fa na ny mankatoa na ny tsy mankatoa dia samy misy vokany amin'ny fiainany ahoana hoe samy misy vokany na mankatoa na tsy mankatoa ka izay nefa ny zava-dehibe amin'ny hoe fanahintsika etaeta hitombo amin'ny fiaina mpakatoavana tombo amin'ny fiaina mpakatoavana andeha matisaotra masina anankiray tsika ravaka ety am-panodoana Matio toko fahafito Matio toko fahafito ny andimy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo Matio toko fahafito ny andimy faefatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo tsarontsika zany fa tsy afa-misaraka ny Matio toko fahadimy toko fahaenina ary toko fahafito toy io le toroteny natao Jesosy raisy eo an-tendrombohitra dia Matio toko fahadimy dia nile sambatra Matio toko fahaenina izy miresaka ny amin'ny io zany le Matio toko fahaenina hoe tsy jobo ny voromanidina katsaza miara ireny ety an-tany Matio toko fahafito izy aza mitsara dia ny eo ambony izy miteny hoe ny vono amatarana ny azo fa eto amin'ny rehefa vity zay dia mamarana izy dia koa amin'izany mamidina ny toroteny Jesosy ery mamarana ny toroteny rehefa mitoroteny lavabe izy zany dia mamarana ny toroteny vakitsika ary famarana Jesosy ny toroteny nataony Matio toko fahadimy toko fahaenina toko fahafito efatra amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo ahoana ho Jesosy koa amin'izany nazoko mandray zany teny izany ka mankatoa azy dia hoarina melamana-tsainy izay manona trano eo amboniny vatolany ary latsaka ny ranon'orana ka nisika be sady mifofofo ny rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy anjera izy satria efa naolona teo amboniny vatolany fa izay tra mandray zany teny izany nefa tsy mankatoa azy dia hoarina melahadala izay nanorona ny trano teo ambony fasika ary latsaka ny ranon'orana ka nisika be sady mifofofo ny rivotra ka namely zany trano zany teny enjera izy ka lozany inona kay ny mampitovy an'ilay lehilahy roa samy naninona samy nandre fa inona tsy nampitovy azy ray nakatoa ray zay zany lesina voalohany ay zany a namikely ohatrao samy mandre daholo mitovy fa misy karazan'olona roa ny olona mandre misy ny olona mandre miampy fankatoavana fa misy ny olona mandre miampy tsy fankatoavana dia fanontaniana zany tanteraka izany izy amin'ireo olona roa reo ianao firy zay ny fampianarana hainao zany raha ohatra zany mpiaino tonga foana ianao manatrika fotoana ohatr'izao dia misy le karaha-olona le falifaly dia nafinaritra izy tao inona tadinao dia nafinaritra ka dia nafinaritra fa nazay tsota masina eto fa nazo mandray zany tena ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lamanantsainy izay manolona trano eo amboninina fatolana ny mampatay zany trano anankiray dia niny mifototra io reny tika zana dia zao raha tianao aharitra ny trano dia atao volanina ninona fototra fa mampalay anao rehefa-dika zay hoe rehefa jena kristiany eto Madagasikara raha ohatra hoe refesiny dia kilometatra maro ny alavany fa rehefa jerena ny alaliny dia masoky metatra zany hoe rehefa jerena be dia be milaza kristiany fa tsy lalipaka niny fototra io renany
any Chine misy karazana bambo. Dia io bambo io rehefa milena dia 10 taona izy tsy mitsiry fa maninona fotsiny manapaka. Mandritra 10 taona zany tsy mivoaka mihitsy le bambo fa any manapaka. Dia matatitra 10 taona dia mitsiry amin'izay le bambo fa izy rehefa mitsiry dia 2 metatra isaky ny 420 ora. Dia lava be mihitsy le bambo fa maninona le izy mahazaka lava be satria maninona lapaka. Izany hoe raha mihitsy zany raha tokony handanitsika fotoana maha-kristianina antsika dia mamaka aloha, mamaka tsara ao Kristy. Inona nefa mifakantsika dia amin'ny alalan'inona no misaotra masina, amin'ny alalan'inona fakatoavana izay mandreka makatò. Fakatoavana zany isaka makatò zanao dia ametraka vato anankiray zay fototry ny fiainanao. Isaka makatò ianao dia ametraka vato fototry ny fiainanao. Ametraka vato fototry ny fiainana. Ny fiaina kristianina zany tsy vivre pour réussir fa vivre pour obéir. Avato dia hoe tsy velona mahomby isika tsy takan'izao tontolo izao fa velona makatò. Ny fankatoavanao no mitondra fahombiazana ho an'ny fiainanao. Dia zao tontolo izao manko rehefa miresaka hoe fahombiazana dia zao hoe toute moyen sans bon. Tsy izy dia olona anankiray izay tsika mba tia hanan-karena. Inona moa mampanankarena gatra tao lapaty. Io dia raha matoa tsara ny hevitra ao fa tsika tsy hangalatra. Ny zao tontolo izao rehefa zavatra azahoana vola na tsara na ratsy fa ny tsika zanak'Andriamanitra. Inona ny amaran-tenin'Andriamanitra. Ahoana hoy Jesosy azan-tany hanina mety ho leva. Izany hoe tsy zavatra ny tany ny antsika mamaika voalohany fa ny any an-danitra. Amin'izany zany hoe ny fankatoavana ny olona eny sy manan-tsaina dia izay mandray makatò teny tahaka manonona an-trano eo amboniny vatolampy. Dia lazay tsotra masina ety fa na ny minina tsy mino na makatò na tsy makatò ho latsaka ny ranon'orana. Izy inona koa rika be ifofofony rivotra ka namena iny le trano nefa tsy nejery izy satria na olona teo ambonina ny olona makatò natoka aza ny olana dia tsy maninona izy satria mahana fototra ny fiaina. Diso zany no miteny hoe rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia tsisy olana intsony. Diso zany fa na miaraka amin'ny Jesosy azy ianao mety mbola ho avy mitafy-drivotra, mety hisy rika be, mety hisy ranon'orana fa ny mampiavaka miaraka amin'ny Jesosy dia tsy maninona ny fiainan'ilay olona tsy mejery satria maninona misy fototra. Dia izany no fanontaniana manahoana zao ny fototra ny fiainanao, manahoana ny fankatoavanao amin'ny Jesosy. Ary izay hoe mitombo amin'ny fiainam-pankatoavana. Raha misy zany tokony hameny fotsika ao anatrehan'i Jesosy dia zao hoe velona akatoanao. Fa ny olona adala moa dia ny olona tia mandre nefa tsy makatò dia ho arina amin'ny laha-dala manona trano eo amboniny fasika. Rehefa tonga ny olana latsaka ny ranon'orana dia tsika be ny fofofo ny rivotra dia nanino mijeraka lozany fianjerana. Ay zany ny hamatahana ny olona tena kristianina dia ao anatin'ny olana. Tsy le rehefa ty tsy le mijoro vavolombelona eto fa ahoana ianao rehefa miatso olana, rehefa mifofofo ny rivotra, rehefa mafy be ny ariky, manahoana ianao mijera sa tava-joro. Fa rehefa ty hoe tsy mahafinaritra eto ny avako hoe raha azo atao ara fidra tety dia tsy nipetraka. Finaritra zatra fampaera mifamivavaka tsaratsara daholo ny heninao fa tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra fa sitrapon'Andriamanitra no tsara fototsika ka ninona hiatra amin'ny fiainantsika dia tsy miozokozona tsy menjery samy olona minona amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia reto ary afaka ny fototra roa ho resantsika amin'ny dia reto ny fototra roa. Fototra voalohany dia izao: raha te hitombo amin'ny fiainam-pankatoavana ianao dia mila mahafoy zavatra rehetra. Inona hoe raha te hitombo mila maninona? Zay zany ny fototra voalohany. Misy zavatra tsy maintsy afonao raha te hitombo amin'ny fankatoavana ianao, mila mahafoy zavatra rehetra. Fa zavatra faharoa
sady faratra raha te hitombo amin'ny fiainam-pakatavana dia mila manaiky amin'ny zavatra rehetra. Inona faharoa mila maninona? ao ary eto mody fa tsy nodentina ry havana. Voalohany raha te hitombo amin'ny fiainam-pakatavana dia mila maninona voalohany? Faharoa raha te hitombo amin'ny fiainam-pakatavana dia mila maninona faharoa? Ndao antsika resaka hoe inona zatra tsy maintsy afory miaraka amin'ny Jesosy. Anokotsika tamin'ny mpianatra Luka 5:1-10. Luka 5:1-10. Mitantara ny fiaonan'i Jesosy tamin'ny Petera igny. Tsy azo ninino Petera dia miteny tamin'ny Jesosy. Jesosy miteny tamin'ny Petera hoe mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny araminao azonao iny. Azandramo dia tsy foana tena ndriny nianitra zay eto kely ahy nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa no niteninao dia latsa-pianina inona. Nakatoa Petera efa niteny Jesosy. Nakatoa izy alatsa-pianina izy narano dia nahazo andramo be dia be izy naikandrindra mba amin'ny arato teny vakio Luka 5:1-10. Miara-maka manao hoe rehefa nampiantsona ny sabokely teo an-tanety izy dia nanino? Fa inona kay dia tamin'ny Petera aloha e trondro tsy nahazo izy fa isorana ny tompo hoe teo amin'ny tompo dia nahazo izy dia akoandray a rehefa niona tamin'ny tompo dia natao iny indray dia zavatra rehetra nafoindray. Fa raha te hiaraka amin'ny Jesosy misy zavatra tsy maintsy afoinao na tianao azy. Tia Petera nge manalato hoe asany hoe ary zavatra tena ilainao hoe dia trondro e. Fantany napetraka zany dia izao hoe inona zavatra mbola tsy nafonao nefa ianao te hiaraka amin'ny Jesosy. Misy fotoana mila mahafo torimaso. Misy fotoana mila mahafo sakafo. Misy fotoana mila afona mihitsy ny maha-izy azy ianao izay heverinao iza moa za. Azay ilay izy misy fotoana ary mila afoy amba amin'iny miainao an'i Jesosy. Mba izy amintsika ny mahafo miainao an'i Jesosy hoe na hatramin'ny fahafatesana azy afokanao ny amiko Jesosy. Dia izany zava-dehibe teto hoe tena afoy zavatra rehetra izy ka nanaraka an'i Jesosy. Nafoy zavatra hoe ka nanaraka an'i Jesosy. Zay raha tombo amin'ny fiainam-pakatavana mahafoy ny zavatra rehetra. Fa misy olona koa nefa atao anaty saotra masina tia hanaraka an'i Jesosy fa misy zavatra nefa tsy foy. Ohatra Matteo 5:20. Matteo 5:20 manomboka amin'ny 9:40 no vakiantsika hatramin'ny 4:20. Matteo 5:20 ao miara-maka antsika amin'n'an'ny Tompo. Ary indry misy anankiray nanapazy ka nanao hoe mpampianatro inona ny tsara atao azo fiainana mazay. Inona ny etaentan'ilay lehilahy teo? Inona ny etaentany? Zay tao anatin'ny fony azo fiainana mandrakizay. Dia ahoana hoy Jesosy namaly azy? Nahoana mantaninao ny amin'izay tsara iray ny tsara fa raha te hiditra amin'ny fiainana ianao tandre amin'iny dia ora lehilahy taminy. Ahoana ora lehilahy? Inavo moa dia hoy Jesosy inona dao ilay didy? Aza mamonolona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mento fa vombelona manaiky manajany tiavany. Dia valy ilay lehilahy dia hoy ilay lehilahy zatovy tamin'i Jesosy ahoana izy? Zany rehetra zany efa voatandroko avokoa fa inona ny tsy mbola mahatanteraka ahy tanao fa faly raha izany teniko zany efa midanadana ho any lanitra. Fa izao ny tenenin'i Jesosy toy izy dia hoy Jesosy taminy raha teo tanteraka ianao mandehana amin'ny fanananao kameony malahelo dianana rakitra ny an-danja ianao ary avy fantany Jesosy fa mangetana fiainana mandrakizay lehilahy io fa misy zatra mbola tsy fony eto tany. Ary Jesosy mahalala ny anatin'ny olona. Hoy Jesosy
raha te hanaraka ianao amdio reny fanaranao dia meo mahandro dia toy ahoana nanino le lehilahy fanonandre izany izy be na zatovo dia ninona miala taminahelo satria nanino nanafanana be izy aizany ny avo ny zava tsy maintsy afoinao na dia maminao azy na dia alaka amin'ny Jesosy ianao inona re zao le fananana be olona tianao vola ve dia tapeka anio na tia hanaraka an' Jesosy fa ty mbola tsy koloko ny areny izy ny areny tany dia tapeka anio na miaraka amin'ny Jesosy fa misy zavatra afenipenina any mbola tsy voy satria moa tsisy mahita fa eny dia mampianatra zany raha tiaka am'izao tsy maintsy afoy zavatra rehetra hoy ny teny Jesosy dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra lazaiko reo marina dia marina tokoa fa sarotra midira manan-karena amin'iny satria ny fony mipetraka amin'inona amin'ny arena fa tsy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny amatany eo Jesosy ianao zany dia ny fonao tena any Jesosy fa tsy mipetraka amin'ny vola mahagaga re ako misy io ka voajerena fo dia matra hoe manam-bola indray oanarana tsy fara mamaly rehefa tsy manam-bola raha rabainao aza tsy miteny ditanao le inona mamaritra fifaliana olona azana zay trao hoe aoka tsy amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo tsy efa ny ao amin'ny tompo zany a ny zavatra katsahantsika reavo dia tsy mivalim-pity ety an-tany fa ny any an-danitra na mahady Jesosy hoe na nasitrana masona jamba tsy misy hoe nomeny le jamba voly ataonareo tsy miazany nanangana Lazarosy dia tsy hoe tonga tao nina dia namevakopa izay dia misona manamatsaka ny Lazarosy zany hoe tsy amin'ny zavatra ny tany ny antony fanantenantsika fa fantantsika fiainana mandrakizay ka na misy mankasitraka na tsy misy mankasitraka sitraka avy amin'Andriamanitra dia davitsika tsy avy amin'olona sady moramora kokoa Jesosy nidira rameva amin'ny fody fandraitra no nidira manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra mazava zany ny fanontanian'ny mpianatra hoe iza zany ny tompony voavotsy dia namady Jesosy hoe tsy hain'olona zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia Petera zany teny izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao dia Jesosy teny zay olona mahafoy zavatra rehetra andininy fahavalo-roapolo fa sivy-roapolo inona no azo atao hoe raha mamaky ane Matteo 7:20 valo-roapolo valo-roapolo sivy-roapolo miaramaky sika ahoana hoe Jesosy matsao Petera lazaiko reo marina fa rehefa mibiny amin'ny fanavaoza aipetraka amin'izay iana ny voninahitra ny zanak'olona ianareo koa izay nanaraka azy dia aneny mipetraka amin'izay da fiandriana rombefolo ka hitsara fianeny Israely rombefolo ary zay rehetra nafoy samy na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia andrahiny ka dova inona ny zavatra tsy maintsy afoy raha te hiaraka amin'ny Jesosy tsy maintsy mahafoy andray amin'izany hoe haino Jesosy ary amin'ny farany dia andovany inona fiainana mandrakizay ary io tena mifanohitra mihitsy ny avaka amin'ny fanaon'izao tontolo satria dia zao tontolo hoe misy anaty io tena zava-dehibe tsy tokony afoy nefa amintsika dia manino afoy zany ny amin'ny dia alan'ny olona ianao rehefa ohatry zany rehefa tsy miaraka aminy rehefa izy mandeha miara-morona ianao miara-mizotra fanohitra ny lalaka ane dia manomboka tsy tian'ny olona dia mifaliry manomboka tsy tian'ny olona fa zay ny amatany hoe tsy miara-dalana aminy ianao fa mbola makamamy miaraka aminy dia zay reny ary mba ohatry zao ihany nefa miaraka aminay ihany fa eo manohitra ny fanao mahafoy ary fahafoy zany io ny amako dia tsy tokony tsy misy fepetra mahafoy tsy misy fepetra misy olona hoe koa dia hiaraka amin'ny Jesosy ihany fa misy fepetra apetraka zao Jesosy raha mety aminao zao dia hiaraka aminao
jereo hoe Matio toko fahavalo. Matio toko fahavalo. Ny andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Matio toko fahavalo valo ambin'ny folo roa amby roapolo. Matio toko fahavalo valo ambin'ny folo roa amby roapolo. Raha makitsika manao hoe ary Jesosy no nahita ny vahoaka betsaka manodidina azy dia nanome teny hiala ho eny Epita. Ary nalalina ny mpanohan-dalàna anankiray ka nanao hoe inona ny etaentany? Mpampianatra anaraka anao anaiza naiza lehanao. Tsara zany a. Tena fanapa-kevitrangezaveza hoe naiza naiza lehanao dia anaraka anao aho. Dia hoanao Jesosy navaly azy. Ny amboary manadavaka, voro manidina mana fialovana. Fa ny zanak'olona tsy mamana izay mipetrahany lohany. Nisy anankiray kafa koa andiny faha 120 tamin'ny mpianana teny taminy hoe ahoana ity lehilahy ray ity? Tompoko aoka aloha dia andevina ny ray fa hoy Jesosy taminy manarà ary aoka ny maty. Misy zavatra zany tena hoe ny fotoana rehefa miaraka amin'ny tompo dia tena mahafoy fa tsy asiana ino fepetra. Tsy asiana fepetra. Izao Jesosy hiaraka aminao fa anao rehefa lehibebe. Hanompo anao a Jesosy fa anao rehefa manam-bola. Rehefa anao rehefa ohatr'izao Jesosy tsotra zany ohatran'ny hoe anao no andevina ny raiko fa rehefa voalehako izy anaraka anao ihany aho. Fa tsy tokony hisy fepetra ny fiarahantsika amin'ny Jesosy fa ny fanorantenantsika dia tena hoe vonona minina Jesosy hidasinao amiko tsy manisy fepetra. Fa misy olona ngetsa amintsika raha tsotra masina. Efa nety Jesosy niala tamin'ny toerana ray, nifindra amin'ny toerana ray, fa mbola manino mahatsiaro ny lehilahy ihany. Aka ohatra zanak'Israely. Lalahandriamanitra tena zanak'Israely. Tao Egypte dia noentina izy any amin'ny tany Kanana fa ny vatany niala tao Egypte fa ny fony mbola tany Egypte. Isaka misy olana izy dia nendalina dia ahoana foana ny eritreretiny. Ary zay ny amakatena tsy ny fahagagana moa no mitondra vonono fa ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy olona nahita fahagagana ny ohatra nahita zanak'Israely. Izy nahita loza folo, loza maso any hafa hita io. Izy a nahita ranomasina sokatra, tsika mbola tsisy nahita zany. Dia nandeha tany maina. Fa vao tsisy alina dia efa maninona izy? Monomonina. Alors nefa ngamba tsisy fasina tany Egypte nanino zany no voaka taty. Dia otsika zay malahelo ninona. Ny vatany niala tao fa ny folo mbola tamanany. Tandremo lavaka hoe te hiaraka amin'ny Jesosy nefa ny fonao mbola any amin'izao tontolo izao. Ilay vehivavy anankiray hoe oravana ilay tanànan'izy io. Sodoma sy Gomora dia efa aza mierikeriky nareo. Efa nesorina tao izy mbola naninona ihany. Rehefa hiaraka amin'ny Jesosy aza tsisy marsarera miaraka amin'ny Jesosy tsisy. Sy ilay fitenin'ilay olona anankiray zay hoe roplanina kay fa hitanao marsarera tsy haiko rehefa nahitina anao. Hita mana marsarera tsy tômôbila. Miaraka amin'ny Jesosy dia mandroso hatrany ho tsara kokoa, andeha lavitra kokoa. Azay matao zao manadino ny zavatra. Misy fotoana ngetrika hoe te hijanona eo amin'ny zavatra tiantsika zany. Tita rehefa manao zany ao ka naomby ilay izy, te hitantara an'ilay izy foana, te hiresaka an'ilay izy tsotra zany miaraka adonio ny any ariana fa mpanjinona any ariana. Azany makary rehefa mandeha tômôbily ianao a, le rétroviseur kely fa inona le ngeza be io iny. Le parabrise izy zany tena tokony jerena. Le parabrise fa tsy ninona fa tsy rétroviseur. Fa metabetsika ty ahita tamin'ny taona iko zany tena fratry dia rétroviseur eraka eo ianao. Adonony any ariana mikatsaka any androso tsara. Haitsika ve ny fankatoavany Jona? Irahan'Andriamanitra nakay izy Jona? Fataiza izy nandeha? Tantaritra izy.
dikan'izany hoe dianao amin'i Jesosy zany ny fiainao dia tsy ianao intsony ny tompony programanao fa tahaka izao taratasy fotsy izao Jesosy no mametraka ny programany dia miditra ny programan'i Jesosy ianao. Fa ny olona misy fotoana programantsika efa feno dia ny ambiny ny Jesosy. Azany ny finoantsika zany mahazanak'Andriamanitra antsika ny mandrakizay antsika ary manin'i Jesosy maika ve fa lalaka izoranao eto tany mandeha amin'izay nanoratany Jesosy ny fiainanao. Jesosy nandeha tamin'ny nanoratana azy. Ny tokony vavaka ataonao zany izy zany dia hoe voninahaka tondray izay lalana tianao hitondrana amin'ny fiainako. Voninahaka to manaiky izay tarianao. Rehefa Jesosy zany ny fiainao dia mino ianao hoe tsy mizatra kisendrasendra fa zatra eny efa misy programmation. Eo vita programa dia ianao maneno mandeha fony amin'izay nosorita Jesosy andehananao. Dikan'izany ry havako ho antsika zanak'Andriamanitra io zany na no avintsika efa voalamin'i Jesosy. Tsy misy mampanahy zany voalamo efa vita. Jereo tsara zao mahagaga tany testamenta taloha zany dia efa voalamo hoe ho avy Jesosy. Dia mantena ilay tany misy izy vehivavy virjiny teraka. Ny anarany atao hoe mahagaga mpamotsay n'Andriamanitra hoe efa sotra tany zany le programan'Andriamanitra amin'iny ho avy dia tanteraka zany tanteraka. Andriamanitra rehefa malala zao no ho avy mitonga Jesosy. Dia ny fotoana Jesosy zany teo amin'ny vavaka dia tonga indray mosiasialiana mampahely azy tsy maintsy ho tanteraka izay nanoratana momba ny fiainanao. Dia le miresaka zavatra iny ho avy. Dia Andriamanitra rehefa miresaka dia mijery ho avy. Dikan'izany ho avintsika ao Jesosy efa vonoman'Andriamanitra. Programantsika rehetra amin'ny 2024 ny agenda efa feno. Na dia tsy fantatra zao eginavy. Fa ny anjarako zany dia mandeha fotsiny amin'izay agendan'Andriamanitra isan'andro. Makato. Fa tsy hanao ohatra amin'izao hoe ianao mandehana makaria Ninive zaho any Tarsisy. Ary eo mahatonga tena hoe misy vokany foana na makato ianao na tsy makato. Ny vokatra nanakato izao na bebaka ny olona ray tanàna tsy nakato izy tany anaty kibony hazandrano. Dia izy tianao anaty kibony hazandrano sao ilay ovin'olona ho an'i Jesosy. Tsy mora satria rehefa mandeha amin'izay eritreretintsika ihany isika amin'izay heverintsika fa mety fampitehana ry havaka eo ambadika izany. Fa rehefa manaiky ianao handeha amin'ny programan'Andriamanitra dia fifaliana. Mahatsiaro ilay mana amin'izao mana resaka ny Jona 2:4. Ilay vehivavy anankiray tena hoe nalona ny fiarahamonina satria ratsiny fitondratena. Kanefa ny vehivavy rehefa niona tamin'i Jesosy. Niona tamin'i Jesosy voalohany aloha izy dia mahafatany azy dia hoe lehilahy jiosy. Ianao hoe jiosy dia miresaka amiko Samaritany. Fa faharoa rehefa niteny Jesosy dia hoe lehilahy mpaminany. Ary tena mpaminany tokoa ianao. Ina mahafatany azy voalohany jiosy. Ina mahafatany azy faharoa mpaminany. Ianao moa tsy mpaminany matonga tena ianao efa nanambady dimy ary nipetrahanao mbola tsy mafinao. Ne nahafatra Jesosy izany. Fa rehefa nitoy ny resaka dia avy eo ohatra ho avy ny Mesia dia eo Jesosy. Zao zay miresaka aminao no izy dia hoe tena io mihitsy le jiosy rehefa ny antomby dia lasa nalalana azo iny mpaminany ary avy eo nahafatra iza io. Zany hoe arakaraka ny fandraisanao sy akataovanao an' Jesosy hitombonao ny fahafantaranao an' Jesosy. Dia ilay vehivavy anankiray iny no taonany olona ray tanàna. Ary azo ihany fa tsy vehivavy ray tonga eto tsy lehilahy ray koa. Afaka ampiasay Andriamanitra ange ianao raha mahavelatra anatinao ny anovan'i Madagasikara. Io tsy miandry olona be dia be hoe dia atao fa eny sy ny fahavononanao sy ny fahavononana. Misy fanoharana fiteniko matetika. Fantatranao hoe ambadiky ny vonona ledisira iny misy ledisifiry.
nareo raha miana letsia dia mametra indray ty voniny ty misy letsia firy ao anaty vonina letsia iray misy firy be dia be tsy takatra say satria raha volenao ny vonina letsia iny a dia aniny isan-taona hamokatra be dia be zany hoe ao ambadiky ny olona ray le vehivavy rainao tamin'i Jesosy nataonany olona iray ray tanàna ao ambadiky ao io zany misy olona be dia be ty Jesosy vonjena amin'ny alalana rehefa mahita anahy Jesosy dia mahita olona be dia be amin'ny alalana mahita anao Jesosy mahita olona be dia be amin'ny alalanao Jesosy dia izany zany ilay fanitsika satria programan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mihoatra lavitra noho mitakatra ity tena mihoatra lavitra ny programan'Andriamanitra mahafinaritra mihitsy ity Efesiana ity ary matetika tsy afaka ao am-bava Efesiana toko fahatelo ny faharoapolo sy ny faharaiky amby roapolo Efesiana toko fahatelo roapolo sy faharaiky amby roapolo ao ny rahantsika mamaky Efesiana toko fahatelo ny faharoapolo sy faharaiky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aroan'izay mahay manao mihoatra no vilona zavatra rehetra eny mihoatra lavitra izay rehetra angataitsika na everitsika azy araka ny hery izay miasa izy ato amintsika ho azy aneny voninahitra amin'ny fiangonana sy ao amin'ny kity Jesosy hatramin'ny taraka farany indrindra mandrakizay amaina izy ilay mahay mihoatra noho ny zavatra rehetra mihoatra lavitra noho izay rehetra everitsika sy angatatsika mahay mihoatra lavitra noho izay reninao Jesosy amin'ny fiainanao mihoatra lavitra fikasany Jesosy amin'ny fiainana zany mihoatra lavitra noho izay nofisiko mihoatra lavitra noho izay verina raha mainao zao metratra folo-taona ao aoriana zao firy-taontsika zao 2024 afaka folo-taona 2034 mba inona ny ao an-tsaina afaka 2034 ohatr'izao ny fanompoako an'i Jesosy afaka folo-taona zany zao raha ny ao anatin'ny foko dia mantsangana fiangonana be dia be etotrana mavoatra inapiala zany anatin'ny foko zany tena fotoana nangana fiangonana be dia be eto Madagasikara fa zay ny hevery fa mbola mihoatra lavitra noho izay no ka zay ny tompo amiko satria le ao anatin'ny folo io a tsy enao no mametraka azy fa Jesosy no mametraka azy eo zany eny ny fikasana na fandeha dia apetraka Jesosy dia ny amatana avy amin'ny Jesosy izy dia manino mavesatra ao anatinao dia iny no manery anao isa-andro ty zany tantaramaro zay andro misy firenena anankiray oe misy ohatran'io palais de sport io efa tsy palais de sport tsy koa ankianjany Barea dia feno olona jery baolina tao dia nisy rahalahy evangelista nandalo tao dia hoy izy faniriako izy mba afaka rotaona olona hideran'Andriamanitra ny ameno ty le terrain ty fa zatra nahagaga tena nisy fifazam-panahy teo amin'ilay tanàna feno olona hideran'Andriamanitra tao anatiny satria izay naveritra taiza tao anatiny mba inona zao no mavesatra ao anatinao mba inona ny tianao hitanao amin'ity fiainantsika ity satria ty fiainantsika ity mbola nahana fanantenana satria mbola misy antsika eto zany angely atovarotra Abrahama tamin'ny Sodoma sy Gomora tamin'Andriamanitra sao re mba misy olona 500 dia hoe n'Andriamanitra ok mba misy 500 dia tsy lavana ilay tanàna dia menidiny sao mba misy 700 tsisy menidina ihany sao dia misy 300 tsisy sao tonga trany amin'ny 10 fa nanino tsisy fa rehefa mba mijery amin'ny Madagasikara zany zao Jesosy dia mba misy antsika reto misy akoatra antsika ary fa zay tsika rery akory zany hoe tena voa azon'Andriamanitra ampiasaina ho mpiara-miasa aminy eto amin'ity firenena ity
averina ihany hoe tsy nitaona manova olona. Misy mampirehetra hoe za io dia mily vetikata tsy misy taona manova olona zany. Tsy aza mieritreritra hoe mety mahia tsaratsara amin'izay fiainana zao fa nazoam-pirenena tsy manova ninona koa. Fa raha misy manova dia Jesosy irery ihany. Fanatenanao zany aza olona amin'ny zavatra ety fa horeno amin'ny Jesosy. Horeno amin'ny Jesosy fanatenanao. Resantsika teo hoe mila mitombo fankatoavana dia mila mahafoy ny zavatra rehetra. Mahafoy tsy misy fepetra. Mahafoy izay tena tsy foy. Mila foy. Ary zao hoe mila mahafoy na dia marary azy. Misana tena marary. Fa rehefa ilain'i Jesosy dia manino? Afoky Jesosy na dia marary azy. Genesisy 3:20. Genesisy 3:20. Ny andiny voalohany sy ny faharoa. Genesisy 3:20. Andiny voalohany sy ny faharoa. Nao ary miara-maky indray tsika rehetra. Genesisy 3:20 andiny voalohany sy faharoa. Miara-maky amin'ny tompo manao hoe rehefa afaka izany zavatra izany dia zan'Andriamanitra toetsy Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama, ary hoy izy ity ary hoy izy eto ny zanakao ilay tokanao izay tianao dia Isaka, ka makalesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy mifanatotra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay. Tsika zao zao mamaky dia moramora ery tsika mamaky. Satria mamaky fotsiny tsika. Fa mba hieritreritra hoe zany Abrahama 50 taona zay vao tonga ny teny fikasana. Tonga lehilahy tokany Isaka. Dia fanosatra dia tanteraka ihany. Na dia ny fotoana efa nisy tsy faharetana tany am-pandianana tany, efa nisy vaholana hafa ny teny-drama toy anana miaraka amin'ny Agara na Zonisa, Ismaela. Fa Andriamanitra moa tsy mahela ny teny fikasana dia tanterahiny amin'ny fikasana. Fa io ilay zanany tokany io indray mbola olo dia Andriamanitra hoe maninona? Eto ny zanakao ilay tokanao izay tianao. Eto atao ino? Atao fanaty. Raha ianao tamin'ny toerany Abrahama naroana ny toeponao. Ianao hoe adaladala e. Firitaona ny andrasako an'ity. Zao ndraiky hoe agatanao indray. Oka tsy. Na misy koa dia ianao dia mba mety mifoy. Rehefa nanome ianao zao indray dia tavinao maninona? Ho alaina indray. Anareo tsara? Fa toepo anatin'ny Abrahama. Jereo hoe ny andiny fahatelo hoe. Jereo andiny fahatelo. Tsisy discussion mihitsy miara-maky tsy andiny fahatelo ahoana tsisy? Ary ny fomba raina koa i Abrahama dia nanisy laselo boriny karaniny tonga zatovolonahy ka niaraka tany tsy Isaka zany ary namaky ny azo taina mifanatitra hodona ka niainga ka nakany amin'ny tany izay efa. Inona atao anatin'ny Abrahama tsy misy afa-tsy n'inona? Fankatoavana. Mba tiatsika natoe-po tahaka izany amin'ny fanompoana ny tompo. Tsy asiana fepetra fa izay teneninao dia tanteraina. Ary eo zany hoe tena mila mahafoina dia manino? Marary azy. Tsy mora ny mankatoe. Ny fotoana misy azo marary mihitsy any anatina ho any. Tsaroko mihitsy zany. Fa noho ny aminao Jesosy dia ataoko ity. Indrindra moa rehefa misy olona miady aminao. Dia ianao zao zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy ianao manao premier pas. Ny any anatina dia non, oka izay fa tsy mary. Olo Jesosy tiavo izy. Tonga na ianao manatona. Maro moa fa misy an'ilay zavatra ireny fa izao hoe fa tsika tsy maintsy miavo. Marary. Fa izao tsy eto an-tany mijerenao fa nomandrak'izay tompo. Taona zao vaovao misy olona ve mbola anananao alahelo?
zao tenin'Andriamanitra zao dia afatra ho anao a mila atao izay havanana amin'iza hoe ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra ihany no manetaeta hiavana amin'ny olona rehetra. Ny olona afaka manangana amin'ny fahavalo fa za tsy afaka manana fahavalon'olona. Iza fahavalo dia voly. Alamino tsara ny atiry avako fa Jesosy efa ho avy. Tsy fantatra ny fotoana. Raha mbola misy olona tsy mihavana aminao, alamino azo amin'atakanto. Ao amin'ny Mateo 5:10 mihavana faika anahy. Zany voasoratra ao. Mihavana faika. Zava-dehibe ny madio fo, satria izay madio fo ihany no maninona? Ahita an'Andriamanitra. Arovo tsara ny fo, adio tsara ny fifandraisana amin'ny hafa. Manaiky, tsy misy lepetra vonona ny akatona dia marary azy. Eo fankatoavany Abrahama. Tsy magagy Abrahama raha natao hoe rainon'iny ny anarany. Satria tena fianarana ny fankatoavana. Fianarana. Dia amarana zany ilay etapa voalohany hoe mahafoy zavatra rehetra. Mateo 5:5. Mateo 5:5 Mateo 5:5 ny andininy 7:20 hatramin'ny 8:30. Mateo 5:5 7:20 hatramin'ny 8:30. Manazava ny dikany hoe aza mitsangajango Jesosy tao anaty toroteny. Mateo 5:5 7:20 hatramin'ny 8:30. Dao a miara-manitsika aminareo tompo manao hoe efa renareo fa voalaza hoe aza mitsangajango. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy lazy dia efa jangajanga taminy tampony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana no manavotoina anao dia manino? Jesosy hiala aminao izy karivo ho afaka aminao. Fa mahasoa anao na dia very aza ray mantenanao ka tsy nitenao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana manavotoina anao dia manino? Tapao izy karivo afaka aminao. Fa mahasoa anao na dia very aza ray mantenanao ka tsy nitenao rehetra no ariana any amin'ny elo. Amin'ny dikateny fototra zany maraka an'io dia hoe raha ny tananao no tenenety hoe manavotoina anao na hoe mamandrika anao. Dikany hoe mamandrika zany hoe ilay zavatra tovy eny aminao reny mamandrika anao hitarika anao very dia atao inona? Jesosy. Malaza zany a hoe mizatra ty zany ty tena tsy maintsy ho tapaha ho afoky. Ary remesika hoe dia mondrina momba fijanga jangana masonao zao mijery azy ho Jesosy ka efa misy filana eny aminao dia efa manino? Jangajanga zany. Io zany tsy lehilahy mijery vehivavy aho fa na vehivavy mijery lehilahy azy. Dia hoy fitenin'ilay mpitoroteny anankiray hoe le deuxième regard était péché. Hoe rehefa tratra mijery fanindroana ianao dia efa latsaka ianao zay. Misy moa zany olona dia mijery dia mihodina mihitsy ny lohany rehefa mahita eny dalana eny. Teraka filana any anaty Jesosy tapao. Inona re zany zavatra tokony ho tapahana amin'izao taona zao? Za zany zao fanontaniana. Inona zao zavatra tsapanao amin'ny fiainao hoe ty zavatra ty Jesosy mbola manelingelina ny tokony fanarahako anao, manapa-kevitra aho manomboka dia tsy maintsy atao inona? Ho tapahana. Mety fifandraisana amin'olona ve mety hiteraka fahotana? Tapao. Tsy maintsy misy zavatra tsy maintsy afoy na dia marary aza. Vao nampiofanà tanora tamin'ny herinandro dia nantany inona voarainareo. Dia hoy ilay tovolahy anankiray tena tamin'ny fony. Zaho ozy tamin'ny réveillon nandeha tany amin'ny toeran-kafo. Tapitra teo, tsy hanao an'izay intsony aho manam-piavotro. Sotra ho tapahako izay ozy izy manoko izao. Tsy handeha any amin'ny toeran-kafo intsony aho. Mizatra tena hanenenana any anaty ary andraisana fanapahan-kevitra. Tombo amin'ny fankatoavana mahafoy fa faharoa sady farany manaiky amin'ny zavatra rehetra. Zany koa zany no makatoa an'Andriamanitra. Ninona miseho eo dia manaiky izy. Manaiky amin'ny zavatra rehetra. Ohabolana 3:6. Ohabolana
soasisy. Voalohany toko fahatelo dia fahaenina. Hoe raha namamaky indray hoe voalohany soatra masina maneke azy amin'ny alenao rehetra fa izy inao no tokony atao zay zavatra miseho dia manino maneke. Zara tena toim-panahitiana Andriamanitra ananantsika mihitsy manaiky. Zara misy fotoana mandeha dia vaky pneu dia manaiky misaotra Jesosy. Zao indray aloha zany ny zava-misy dia manaiky. Fa ianao raha vao sorena amin'ny zava-misy, raha vao tsy manaiky ianao dia manova ny temponao zay. Fa maneke mainy loka manaiky ianao fa mainy io zany ty. Mila manaiky manaiky azy amin'ny alehanao rehetra. Mila manaiky ianao manaiky fa zao no zava-misy amin'ny tokantraonay manaiky zay Jesosy. Nafinaritra mihitsy ny fiandohan'ity taona ity fa tsy nanamboly zay tao an-trano. Tsy haiko raha mba nisy nanahaka anay nareo. Fa manaiky zay Jesosy. Zay no lalana dia manaiky zay. Satria ny fonay tsy mipetraka amin'ny voly fa mipetraka amin'ny Jesosy. Jesosy tsy miova fa ny vola miova. Manaiky azy amin'ny zavatra rehetra. Azay raha ilay toe-panahy ny olona mankatona dia ny olona manaiky amin'ny zavatra rehetra mitranga fehana dia manaiky izy. Satria soatra masina miteny Isaia toko fahadimy amby dimampolo ilay dininy fahavalo. Isaia 55:8. Aitrika jerijely io fa ndraiky fotsiny tiantsika mankatòa azy. Isaia toko fahadimy amby dimampolo ilay dininy fahavalo. Ahoana hoe soatra masina? Fa ny fihevitro ary ny lalana kosa ho Jehovah. Tsy hoe misy madia zany hoe fihevitro enjareo ny lalana ratsika. Lalana dia izy hoe ny fihevitro ny tompo tsy fihevintsika. Ary matetika ny lalana liantsika tsy maninona tsy lalana Andriamanitra. Ina zany tokony atao? Ekeo zay fihevitro Andriamanitra ary mandehana amin'izay lalana. Iza ny lalana? Jesosy ny lalana. Aza mandeha lalakafa tahaka ny avy ny lanitra sy ny tany sy ny avy lalako noho ninona lalanareo sy ny fihevitro noho ny tsy takantrao zany zay zatavelan'Andriamanitra hitsaka fa manekeno hoe manaiky amazao ny fihevitro ny fiainao. Mifotoana ke tena mifanohitra ny fihevitro. Rehefa metratra 2024 zany tokony ohatr'izao ny fiainana nefa ohatr'izay no misaky dia mila manaiky ianao. Misy olona mety nanantena ianao iova fa mbola tsy miova ilay olona dia inona ny andrasan'i Jesosy anao? Manaiky ianao. Fihevitra reo lalanareo kosa tsy mba lalako. Misy hevitra Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa ny anjahanao dia manaiky fotsiny. Isaraka raha tsy ampoizina mitranga amin'ny fiainantsika fa manaiky. Ilay temponao manaiky iny ny andrasan'Andriamanitra aminao fa tsy ianao monimony, tsy ianao tsy manaiky. Misy aloha moa tena tsy manaiky mihitsy. Zato aloha dia tena tsy haikaiko mihitsy aloha raha zao hoe maneke azy amin'ny alenao, maneke azy amin'ny zavena mitranga ny fiainana. Ilay toe-pona milina zany mody manaiky eto fa ny ato tsy manaiky. Amin'ny fafany izy amin'ny resaka dia dia tena izay moa sitrapony mafy ao anatiny fa maninona moa ilay Andriamanitra zao. Maneke azy, maneke alenao. Azay no manaraka ao hoe manaiky amin'ny zavatra rehetra satria ny fihevitro Andriamanitra tsy fihevintsika. Dia hitantsika izany taon'i Jesosy. Jesosy koa nisy taona raika tsy nanaiky. Jereo tsara Luka toko faha 20. Luka toko faha 20 ny andininy faha 1:20 sy ny faha 2:20. Luka toko faha 20 1:20 2:20. Jesosy tao amin'ny sahany Getsemane. Vakina 1:20 mamakytsika hoe ary izy niataka taminy tokony indray mitora-bato dia nanino Jesosy? Nandroanika izy ka mivavaka hoe ahoana vavaka nataony? Raiko raha sitraka ao dia sory amiko ity kapoaka ity nefa
sitrapony tao anatiny ve tsy adeha amin'inona amin'ny fihevitr'Andriamanitra. Ohatra teteny sao dia mba misy lalakafo, sao dia mba misy hevitrafo, sao dia mba misy zavatrafo afaka mijena ny olona. Raika ozy raha sitraka ao dia manino esory ty ajanony ty planina anankiray teo vao planina hafa. Ary tsaroa fa Jesosy rehefa mivavaka dia ilay miteny hoe ianao dia fantako fa miainao mandrakariva izay zavatra tahaka Jesosy tamin'Andriamanitra mivaly teo ny eo. Fa ity na ninona valobavaka? Tsy matateza valobavaka. Tsy voatery hoeny daholo akory zavatra rehetra. Fa teny zao ny valobavaka sao dia tsia tsy sorona le iny. Fa ny vavaka Jesosy moa dia nisy efa aoka tsy ny fa ninona ianao. Misy fotoana mety misy zavatra mafy malovantsika fa ekeo hoe raika eo raha mbola zao no sitraka ao hoe ray atrehako an'izao kao fa sitraponao ny atao fa tsy niahy. Atsika ne misy fotoana forsiantsika fotsiny sitrapontsika topo-tanteraka azay ny olana. Ohatra hoe mamite sarotra zany so ambi anao aty ataovy ty. Hainao andeha io e, io le tsy vitako ilako anao e. Fa le toe-po ao anatintsika mihitsy hoe aza sitrapokony atao fa nino sitraponao. Tena aoka tsy izay sitrapokony atao fa sitraponao. Manaiky dia nanaiky na dia tamin'ny lalan'ny azo fijaliana Jesosy. Niaritra ny mafy rehetra izy. Fahoriana ny nety. Ny olona rehetra nandatra azy natao tsinotsinona izy. Kapohan'ny olona nororaina teva devaina. Ilay tompotosom-panjaka ny mpanjaka. Nalambaraka teo amin'ny azo fijaliana. Fa rehefa nanaiky midina izy dia avy eo nasandratra Andriamanitra. Ao alohan'ny fisandrana zany tsy maintsy misy inona manekeno midina manaiky an Jesosy na dia mihetsy aloza eto. Fa avy eo izy nasandratra Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy ny adoaleha lohalika rehetra tsy alekely lena rehetra fa izy. Misy fotoana zany tena mandala zay ny fizahan-toetra. Misy fotoana marary. Misy fotoana mizahatra fa tsy maintsy manaiky anao ny fiainako dia eto amin'izay tianao hitondrana azy. Fa fantako fa hombatiky ny zavatra rehetra. Misy zavatra efa hombatinao na dia tsy takatry ny hainareo tsara le raha fanapy fampo telopolo rado namorona an'iny. Hainareo hoe tantara dia hoe tsy ho takatry ny saiko izay rehetra lasa miangata akory raiko aokana vatokiana. Fa nanino izy namorona le maty zany. Tao anatiny zanany maty mivoaka iny iry. Fa tena zay hoe tsy takatra ny saiko zay alahatra ao. Fa ampianarifony aho matoky anao. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra ve rasin'Andriamanitra aminao matoky azy manikely. Na dia tsy takantsika aza zavatra velany traka. Satria ny antony ry amako dia izao hoe amintsika zanak'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoantsika. Ohatra sarotra zany no manaiky azany draindray hoe zao hoe dia mahasoa. Fa izay mahasoa amin'inona zay nga mahafantany atokana fa maninona moa zao no mahasoa dia mamaly azany Romanina 9:9. Valo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo inona le mahasoa? Romanina 9:9. Valo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Haitsika tsy anjera fa misy zavatra tsy haitsika ihany ao anatiny. Romanina 9:9, valo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Dao ary miara-maky daholo tsika rehetra. Romanina 9:9, valo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Satria izay fantany rahateo no tendreniko aneny hitovy endrika ny zanany
lay matonga amin'ny rahalahy maro izy ary zay mitendreny natsony ko ary zay natsony no namariny ko ary zay namariny no nomeny voninahitra koa fa manina ny mahasoa zavatra rehetra andiny fa 20 satria izay fantany raha teo notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany havelany tsanga ny zavatra rehetra mahatonga antsika hitovy amin'ity za hitovy amin'ny Jesosy ny antony zavatra rehetra zany dia mba hanahafantsika ny Jesosy eko mazava amintsika ray zany havelany tsanga ny zava-tsara mba hanahafantsika ny Jesosy tika zany tsy afaka manahaka ny Jesosy itsika raha tsy ampadalovina zavatra maro ho tefena tahaka ny volamena tsy maintsy atao hidina dorana mandalo fisedrana maromaro zay ro mivoaka azo ampiasaina ny volamena tahaka izany koa itsika toy ny tanimanga eo anatrehan'Andriamanitra volavolaina amboarina misy fotoana antsika mahatrany ity zany atao ity mety fa amin'Andriamanitra tsy mety dia mila amboarina mila tefena tsy mora fa maneke hoe manaiky azy zay anamboaranao ahy mba hanahafako anao Jesosy tsika zany tsy hoe manaraka any Jesosy fotsiny fa manahaka any Jesosy inona ny tahaka any Jesosy toetrantsika fa tsy tsika milaza diany sao rehefa toetrantsika fiteny fandray toetra mbola maty betabeka ny olona mazam-pamoronanao nefa toetra ny aza mbola maty laza tsy samanatona ny ohatra mbola tsy masaka ny toetra hainareo tsara rehefa masaka ny letrina no mamaika anao voalohany mitango an'le masaka dia mihinana azy zany hoe rehefa masaka ny toetran'ny olona dia faly ny olona manatry misy zavatra masaka atao iny moanina misy zay le fruit de l'esprit vokatry n'inona fa le fruit reny tambosan'ny olona fa raha mbola tsy masaka le toetra dia manimana zay tsy manatona nifa amin'ny ino masika be zay tsy manatona enao mba mitady fampairezana vavahafa indray ny azonao latana indray ny aminao atsy ampafiry mbola azo anao zany mbola izy nitona amin'ny tomponao volavolaina ny toetrantsika izay tiavaka an'ireo amboara Jesosy mba toana ozy moa le avonisanaandro ny toetra izy ao anaty avozo tosanandro ny toetra tsy ho toetra masaka fa tsy toetra mata matamoaka aikeo anavozany tokony toetra anao ary iza ny tokony hikoka ny toetrantsika tsara ny ao an-trano aloha mivady ama tsara reo aloha tokony tena dia mana fitiavana io olona mana fifaliana io olona manay amin'ny fanahy io fa tsy hoe aty amin'ny fianam-piaina ianao fiadanana tsara ny tompo hoe olona tsisy ohatr'izany fa rehefa ao an-trano inona ny an'ity fa ny ao an-tokantrano no migoka voalohany ilay fahatsarana izy fahatsaran'Andriamanitra fa tsy ny olona ty ivelana ampianara Jesosy mba ho hitany vady aman-janako mitoetranao ilay vokatry ny fanahy misy fotoana nampiovana mpiandro dia zao tenaka mba tanysao kely ne Galatianina toko 5 dia ny 2:20 tany fa ny vokatry ny fanahy kosa dia dia koa zay hoe mba atao eto mody dia mba omeo vadinareo manao na fitiavako anao an-trano manao na fifaliana ao an-trano olona kisikisima mibenaka atao olona kisitina manao na fahaleme manao ao ireo toetrinao mba hita ny vadinao sy zanako aminao ve fa tsy olona volofody matabataba ao an-trano nefa rehefa ty amin'ny fikamana dia olona malemy fanahy tsisy ohatr'izany hoe zany dia olona mahafinaritra dia zany dia avy antanina vady ary ahoana io any an-trano dia io sisy tsaro fa fitsonavakolombelona raha fa manomboka iza ao Jerosalema ao zany tena toko resitatra hoe antoko olona io ary zay no tsy afaka mijoro fa volombelona ianao rehefa tafajoro tsara ao Jerosalema zay ry avako ny afatra minao mba hisety mody iainana mandritry ty taona tya tompo loharano amin'izay tsy zaraina antsika rehetra amidina
lesona ianarantsika dia mitombo amin'ny fiainam-pakatoavana. Tsy vita amin'ny herintsika fotsiny makatohan' Jesosy fa tsy maintsy mila inona? Mila ny Jesosy aloha mitsaiza ao anaty dia izy ilay velona iny miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina mahatonga antsika makatoa azy, fa raha ny herintsika tsy vita. Zany hoe ny fifandraisanao amin'ny Jesosy salama zany ny atonganao mora mankatoa an'i Jesosy na zatra sarotra ankatoavana azy. Ahoana ny atonga antsika tena hanafraina amin'ny tompo dia azadiny foana ilay Matio 6 idio ny efitrano mankikiny. Mampasotoa ianao sy Jesosy. Mahafinaritra ny aty be dia be fa ny ianao sy Jesosy koa tena zava-dehibe. Ataovy salama tsara raikitra tsy mavana amin'ny fotoana ifandraisana amin'ny Jesosy. Ohatra isaka ny amin'ny efatra maraina, ohatra hoa dia isaka ny amin'ny efatra maraina. Satria rehefa tafafoa dia eo anao Jesosy, rehefa tsy tafafoa amin'ny manaraka Jesosy. Fa manana fotoana raikitra ifandraisana amin'ny Jesosy. Ny olona rehetra lasa lavitra anaty soratra masina dia ny olona nana fifandraisana salama. Dia tsy hoe disipla dia avy amin'ny teny hoe disipline. Ny mpianatra zany ny olona tena marina iny disipline amin'ny fiainana. Manana disipline tsara ianao hoe isak'izao any ny fotoanako amin'ny Jesosy ka na inona vita na inona tsy vita, niny Jesosy aloha lohany amin'ny zavatra. Fifandraisanao amin'ny Jesosy resantsika dia hoe ny olona mankatoa voalohany tahaka-piany dia ny olona mahafoninina zavatra rehetra, mahafoy izay zavatra tsy foy, mahafoy tsy misy fepetra, mahafoy na dia marary azy tahaka n'izy, tahaka ny Abraham mbola nahafony ihany ilay zany. Manaiky amin'ny zavatra rehetra na dia tsy mifanaraka amin'ny hevintsika azy ny avelan'Andriamanitra mitsanga dia manino? Manaiky a Jesosy. Misaora azy amin'ny zavatra rehetra, manaiky eny. Mahafinaritra be mihitsy kely ohatra farany Paul sy Silas tratra nytoro-tena saboly nampidirina tao anaty fonjogina natao tao mivavaka sy ny hira fiderana mpafiry amintsika anaty olana mivavaka aloha dia hira fiderana zao. Otena moa ny hirantsika rehefa anaty olana dia atsoy Jesosy, atsoy Jesosy, aza manadino azy. Mafiry anaty olana izao tsaro anay tokoa izao diso ame. Na dia olana azy manafy hoe Jesosy mpanjaka malaza tompo. Atao fahazarana hoe zany hoe ninona mitsanga eo dia hiteran'Andriamanitra. Satria ny zavatra rehetra miara-miasa mba hanatonga antsika nahaka ny ho tahaka an'i Jesosy. Amen. N'Andriamanitra voninahitra. Amen. Vavaka isika. Dia sy mankalaza anao zay Jesosy, mpampianatra tsara ianao ilay loharano zavatra rehetra. Misaotra nanaikina mpianatra anay tamin'ity hariva ity mba hitomboanay amin'ny fiainam-pakatoavana. Na misy fotoana aza atao tsy mora aminay ny mankatoa anao, fa raha ny fanahinao no miasa anatinay dia manaiky izahay. Engany izay rehetra andreto po tsy hiverina aminao ny teny, fa tena hikasika ny anatin'ny fonay ka tena hahafahanay mankatoa anao tsy misy fepetra. Amin'izay hitarianao sy hitondranao ny fiainanay. Efa voalaminao ny lalanay, efa vitanao no avinay, fa janonay tsy samy mankatoa anao izotra amin'izany. Dia tolo lehilahy endry zahay ka mandreka mankatoa ny teninao, manomana fiaina ambony vatolamba, ka na inona idona na inona hiatra, fantatray dia izao hoe efa tafahorona aminao ny fiainanay. Dia amin'anao Jesosy. Amen. Misy fanontaniana very aho.